Nanomboka tamin'ny taona 2010 mpanapakazo anarivony maro niditra ny Alatahiry ny Atsinanana. Nandritra ny volana maro anjaton'ireo azo tapaka isan'andro. Ato anatin'ny alitsika izao toy izao ny karazan-kazo mainty lehibe. Ity indray misy karazana voamboana izay ahondrana ny Nagel any Allemagne. Mitranga ato anatin'ny Alatahiry izao zavatra izao, ohatran'izao ny fomba fanapaka izy ireo ny hazo. Misy ny fiantraikany ratsy tamin'ireo zavaboary rehetra. Mpanapakazo mitanisa ny zavatra izay nataony sakafo ao anaty ala. Ao anatin'izany ny lamboala, ny tsiakoho, ny voantsira. Ao anatiny ihany koa ny varika. Ny andramena, ny voamboana, ny hazo mainty dia ahondrana avokoa 200 makany Eropa sy Amerika, 700 makany Chine. Entina hijery ireo tahirin'andramena ny Madagasikara isika any amin'ny toby iray any Chine. Ireto andramena ireto dia fantatra ho fanahondrana tsokosoko ary tonga tato anatin'ny andro lasa izay nentina tamin'ny Sambo Maersk Vilnius avy any Madagasikara. Andramenan'ny Madagasikara tonga tamin'ny 13 May 2020. Jang Jianganga no seranatsambo lehibe indrindra eran-tany mpandray ny hazo nahondrana. Toy izao izany. Andriamatoa Liu dia tompon'orinasa ao Guangzhou izay vatsian'ny Meiko Arabola sady an'ny fanjakana Sinoa. Izy dia mpivezivezy aty Madagasikara. Izy ihany koa dia milaza fa naman'ny filohan'ny faty Andriamatoa Andry Rajoelina. Izy moa dia nanafatra conteneur anarivony mahery avy any Madagasikara. Mpanadiady iray tao anatin'ny ala ve ianao nijery ny fanapahana ny andramena? Andriamatoa Liu mamaly, eny tao aho. Ny olona eo atoerana dia mangalatra andramena iray na roa eo dia afeniny, dia rehefa tonga ny olona manana fahazon-dalana dia amidiny aminy. Matetika dia alevina ny anaty fasika ireo andramena, tsy azo atao ny mitazona andramena tsy nahazona lalana. Indraindray ity gouvernementa ity dia tsy manam-bola andoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana, izany no antony hamarotany andramena. Isaky ny conteneur dia mandoa $45,000 akoatran'ny ampatseranana amin'ny fanjakana. Manana hotely sy casino izahay any Madagasikara. Efa niona tamin'ny filohan'ny zareo ve ianareo? Eny, niona tamin'izahay. Ny minisitry ny faty dia nampiofaninay araky ny fomba fanaonay sinoa tao amin'ny casino ihany tao Madagasikara. Rehefa nolazainy fa ny andramena dia tsy tokony amidy dia nazavainay hoe ahoana no nahatonga fiovana taty Chine ary ny nisokafany tamin'izao tontolo izao. Nanafatra matianina ampiofana azy ireo izahay, mila fanabeazana izy ireo.
Ramatoa Liu Yongyu anisan'ny taleo amin'ny Maeko ao Beijing mpamatsy vola an'Andriamatoa Lu. Maeko dia anisan'ny mpambongadiny amin'ny andramenan'i Madagasikara makany Chine. Rehefa jerena ny antota taratasy dia ireo orinasa roa ireo dia nanafatra mihoatra ny 10 isanjato ny andramenan'i Madagasikara nakany Chine tamin'ny 3 sy 5 taona lasa. Mpanadiady manontany, miara-miasa amin'ireo mpivarokazo any an-toerana ve ianareo? Liu mamaly, eny fa misy fifanarahana manokana izahay sy ny filohany ary ny ministrany. Fa ianareo kosa dia tsy andeha hifampiraharaha mivantana amin'ny filoha, marina ve zany? Liu, eka mifampiraharaha mivantana amin'ny filohany izahay. Andriamatoa Wen dia mpanelanelana ny andramenan'i Madagasikara ao amin'ny orinasa Wuxi Sunshine ary niasa teto Madagasikara nandritra ny volana maromaro. Hoy kosa Andriamatoa Wen, ny gouvernemanta malagasy mandrara ny fanondranana ny andramena. Ny andramena dia azo sarobidy ary efa ho lany tamingana. Ny tatitry ny vondron'ny mpiaro ny tontolo iainana sy ny Amerikanina dia manamafy fa ny andramena dia hazo efa ho lany tamingana. Raha tsy miaro ny ala ny gouvernemanta malagasy dia ho tapaka daholo ireo fanampina rabola avy any ivelany. Ao Shanghai no misy an'ny Red Star Makalin, mpambongady fanaka lehibe indrindra any Chine. Ny rihana ambony rehetra ao amin'ny toeram-pivarotana iray dia natokana ho an'ny fanaka vita amin'ny andramena. Mpivarotra sy tompony mifampiresaka. Amin'ny taratasin'ny aba-tseranana dia atao hoe fanaka vita amin'ny hazo. Kizio tsy tokony ho hita ve ilay teny hoe Delbergla Nouvelle Air Vigule? Eny, mpanadiady manontany, nanondrana entana tany ivelany ve ianareo? Eny, nandefa izahay tsy nisy olana. Ny mpanadiadin'ny EIA dia nanisa entana mihoatra ny 750 vita amin'ny andramenan'i Madagasikara ao amin'ny katalogin'ny Sulin Redwood Furnitures Beijing. Andramenan'i Madagasikara ao amin'ny mpivarotra fanaka ao Shanghai. Latabatra iray $3,640. Latabatra iray $10,000. Seza iray $6,200 américaine. Latabatra iray $11,130. Seza iray $3,510. Buffet anankiray $16,500. Totalin'izy rehetra $5,221,147 américains. Ity kosa ilay fandriana vita amin'ny andramena $1 million na 9,850,000,000 de francs malagasy. Fandriana iray vita amin'ny andramena $800,000 na 7,880,000,000 de francs malagasy. Fandriana iray hafa vita amin'ny andramena $650,000 américains na 6,402,500,000 francs malagasy ny fandriana iray. Latsaky ny ray isanjato ny vola azon'ny vahoaka malagasy amin'ny fanondranana tsokosoko andramena mitohy ny fanapahana hazo.